Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Akiradio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 15. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ambakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Akiradio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Akiradio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 12. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ambakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Akiradio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Akiradio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 12. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ambakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy. Halleluia. Dia amin'ny fifina lehibe indray raha tsy nambamalala no ianarana amintsika amin'izao fotoana izao. Rabana antsika tsirairay avy izay tratrantso eto amin'ity androany ity. Ny fiadanan'ny tompony eo amintsika tsirairay avy dia faly be indray ny tenako mihaino aminao eto androany, dia manonona an'izany fiadanan'ny tompo izany ao amintsika rehetrarehetra izay tonga eto. Dia ny fiadanan'ny tompony eo amintsika tsirairay avy dia matoky sy mino fa ifampahery indray tsika eto androany. Manomboka eto indray araka eto tsika hatramin'ny zoma anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izao. Dia manasanao sahady ary aharitra hatramin'ny farany. Fa raha maharitra hatramin'ny farany ianao dia ahery ifampizara tenin'Andriamanitra, ifampahery amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny alalan'ny torotenitsika amin'ity androany ity. Ka dia raha androany anao vao tonga eto dia teteny aminao hoe tsy kisendrasendra akory nahatongavanao eto, fa tena misy raha ilan'ny tompo anao dia mahareta hatramin'ny farany. Raha ny fotoana ahafahanao mbola mihaino tenin'Andriamanitra indray amin'izao fotoana izao raha lasany ambamalana dia efa alina aza ny andro. Dia tsy kisendrasendra ho any ahatongavana eto raha androany vao miaraka aminay eto, ka raha mampahery anao ny androany dia tongavandray eto rabitso. Halleluia. Eny ary ndao ary ifampiarahaba aloha tsika, sa ahoana ozy nareo? Mba ifampiarahaba tsika amin'ny alalan'ny fanomezana tsodrano an'izay efa pakety, nefa izay izy vao izay dia tafiditra izy niditra voalohany teto androany raha navavintsika Marie Angela. Halleluia. Any Omanina moa misy azy, any amin'ny tany Arabo any dia mena tsodrano mahafinaritra be Marie Angela miaraka aminareo rehetra any Koweït, Arabia Saodita, any Chine ary any Madagasikara miara-misitraka an'ity tsodrano ity. Daholo isa 80 ny tsodranonao raha nabavy Angela androany Hoy ny ten'Andriamanitra manao toy izao amin'ny alan-Jesosy manao hoe ny fampahoriana tsy ho eo amin'ny taninao intsony na ny fandravana sy ny fandringanana ao anatin'ny faritaninao.
ny mandanao dia atao hoe famonjena, ny fahavadinao atao hoe fiderana. Aleloia. Tsy ho reo ao amin'ny taninao ntsony ny fampahorinanao a. Aleloia. Tsisy fandriganana sy fandravana zany ntsony eo amin'ny fahataninao. Zay nitsodranonao androany a. Sy anareo rehetra izay voalaza teo dia misitraka zany tsodrano zany daholo a. Dia raisy ao am-pifaliana, raisy ao am-pinoana fa natolotra ho anao a ranabavy Angela. Aleloia. Manarakaraka ny ranabavitsika Angela tao a, ranabavy Razanasoa Sylvie any Koweïty any koa, Kodanela azafady Belzika, dia tonga soa Nambinitso Makrina Koweïty, Eliana Miariniana France, Razanasoa Sylvie voateny teo, Rosemina France, Andoandry France, Tizanahy de Madagascar France, Razana Molika Koweïty, Erika Raky France, Kadaka Malala France, Razana Molika voateny teo, Asiny Apôstôly Madagascar, Itody Raoso France, Jesosy Mpandresy Madagascar, Marie Jo États-Unis, Marina Tiana Canada, Erika Raky France, Miniso Matoky Fleur io France, Bert Sava Koweïty, Angèle Pagès France, Kota Léonie Koweïty, Mampionina France, Marie Hortensine Koweïty, Jessica Patici France, Soameva France, Rantanina Marie Charline Madagascar. Natsiaro aneny mihitsy ny ateo neny Charline fa androany voalany le anana nentinao tam'izany efa firy taona maheny. Le anana anamamy maina, haleloia, nampiarahany mampina tamin'ny ena matavy teo a, nampiana angivo kely a, ketsaketsa tsara, nahafinaritra natsiaro zay. Anjay neny Charline, nahafinaritra ny nihinana azy. Anamamy sy anamalao miaraka amin'ny ena matavy malemy be a, ampiarahana amin'ny angivy a. Merci neny a. Zay voalany tanteraka. Eritreretinareo efa firy taona zany zay voalany le zavatra rehefa mihinana nareo dia teneno neny Charline a, teneno amin'ny ranabavy ary Tizanahy de Madagascar nareo fa mila anana maina, anana zany fa maina dia tsy simba mihitsy na herintaona ary dia amin'izay vao hohanina. Tsy mora tehirizina be fa tena tsara le izy, mafilotra. Alléluia. Natsiaro an'ny Charline mihitsy teo am-pisakafoanana teo. Rodine Marie Koweïty, Angelina Rodriguez Arabie Saoudite, Zamina Camarade de Jesosy France, Nahashimi Koweïty, Welzina Eska Koweïty, Tahin Jesosy, Ferana Rakoto. Alléluia. Tonga soa vao omaly ny ona niaraka tamin'dry ranabavy Fleur koa ny ona taminay maly, afinaritra ny fiarahana. Itody Raoso France, izy koa Sandoran Jesosy Koweïty, tonga soa Marie Tsisisona Marie Angela. Dia ao ihany koa vololona Nirina Rasoany Malala, tonga soa Marie Eulalie Koweïty, Kekerandrena Solo Madagascar, Lantonirina Botinavao Liban. Alléluia. Aingolinina Andrena Solo France, mankasitraka neny Charline. Izy koa Jesosy Noeriko Koweïty, Andrina Suzelle Suisse. Izy koa Tina Rakoto Arzaka France, Tahin Jesosy tsika mianakavy, tonga soa maharetatra amin'ny farany daholo. Alléluia. Nanahoana ny herinandrontsika, nanahoana ny tontolo androntsika androany ry havana malala, nafinaritra ve ny tontolo andro? Ao mba hiteneno izy roa volombelona kely indreo na dia ray minitra ary na dia fehezanteny ray ary nanahoana ny journée anareo, inona ny zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanareo. Za androany dia nitahin'Andriamanitra ny diako. Halleloia. Narovany tamin'ny loza, narovany tamin'ny loza sy ny atambo tena andanina rehetrarehetra teny misy fiarakodia izay nanao accident dia tsy tafavoaka tao ilay olona eny amin'ny tonga eny amin'ny voana tambolo be ilay tômôbilina ny vadibadika, tsy tafavoaka tao ilay olona, tonga avy any ny pompe dia nitsofaina ilay tômôbilina, nitsofaina ilay
le tafo rehetra iny nanasorana n'le olona tao ho zay misaotra anao a Jesosy a fa moivoy androany ny ambulance hitako sy ny pompier mifamoivoifany tao be dia be mihitsy taty tanàna ray tsy haiko nisy inona za dia tsy mitsahatra ny misaotra an'Andriamanitra misaotra Andriamanitra alleloia misaotra fa tsy ao anatin'ireny a misaotra fa tsy zany no tsy faina tao ny tomobiliko vao tafavoaka tao zay menakavy a fa tahin'ny tompo a narovan'Andriamanitra tsika menakavy velona somatsara fa le mahita anareo a tonga somatsara eto nandresy an'izao tontolo izao indray tsika avy nandresy nge tsika hoe niady tsika tontolo niady dia tonga eto indray tsika lamatsara ho nyzao niany ando andry mahafinaritra zany anitra Korinina tonga soa sanindra raingo Madagasikara Bavaoniova France tonga soa daholo nareo mahafinaritra hony a tsy dia nisy olazainy nareo zany androany za falibe fa nahazo arena be baiboly ngeza sy kely ovakina trano seny an-dalana alleloia mahafinaritra zany aina mahafinaritra hoy izay Angadina Rodriguez voninahitra n'Andriamanitra irery any fa dia nahatratra ny faharoa-taona nibatisako androany dia izay no zay koa nandeha nivoaka tamin'ny hariva teo fa tavelona somatsara tao trano alleloia afaka manaraka vavaka andao iraban'Ranabavy Rodriguez tsika tahiny tompo ianao a arabaina dia araka ny torotentsika tamin'ny sabata miorena tsara dia aza miova dia iandry an' Jesosy a ao anatin'ny firetana ara-panahiny ianao a dia tsy mampanahy ny hoavinao maretatra amin'ny farany dia manoloka mamy ianao a izay menakavy andrianjafy ny asina Madagasikara tonga soa nafinaritra ny journée fa zay rehetra natao dia ny lamina sy mipetrapetraka tsara daholo izy Jesosy mpandresy tahiny tompo ary nareo rehetrarehetra voninahitra n'Andriamanitra andaontsika ary hivavaka aloha andaontsika metraka ty fotoana teo ampiratana dia andaontsika hivavaka fampandrotsika nambavitsika hitody raha onysoa alleloia hivavaka metraka ny fotoana ampiratana dia anohy ny fandarantsika hoe hitody raha onysoa vavaka fanomboana raha nambavy soa meva nitondratsika anatin'ny toroteny raha latojo nitondratsika anaty vavaka ho an'ny firenena nentin'ny fiainako anio izy hitody raha onysoa voninahitra ny eo an'Andriamanitra tahiny tompo fabiolà zanaka andapa tahiny tompo ary zoky hitody a anao ny fitenenana alleloia Ankasitraka pastera nanome fitenenana aoka ry sika hivavaka amin'izao vavaka fanomboana izao sy vavaka fiambenana Jehova malalo misaotra anao izahay mbola nomenao izao tombonandro fahavelomana izao makasitraka anao raha eo fa mbola mamindra fo aminay ianao mamelany elokay Jehova malalo eny hatramin'izay petipetina indrindra ka nataonay na hita masonay na natao ny vavanay na reny sofinay na ny tananay na ny tongotray tsy ny fanahinay mangataka fanainao masina izahay Jehova ho arotsao aminay tsirairay avy zany ka manatrehana eto ianao ry fanahy masino misaotra anao izahay nanomezanao ny zanako ilay tokana Jehova malalo dia Jesosy Kristy mato anay teo ambony hazo fijaliana manatrehana ianao eto Jesosy malalo raha iry izahay hitondra ny teninao tendreno lela mpanomponao izay manao ny toroteny ary koa famelabelarina izay atao amin'ny pastera eny Jesosy malalo ny vavaka firenena izay ataonay koa ny firenenay izay mampalahelo eny apetraka tongotra daholo zany Jesosy eo ny asan'ny devolany sy ny fireany rehetra tsy anjaka tsy anapahefana eto aminay indrindra ny fandaharanay mba tsy tapatapaka amin'ny anaranao Jesosy voninahitra ny aterinay ho anao Jehova malalo anao reny ihany ny aja sy ny dera ary voninahitra mandrakizay amin'ny anaranao ihany koa Jesosy no anaovanay izany vavaka mamy izany alleloia amen halleloia mankasitraka indrindra anyzoky hitoditsika tao anatin'izay vavaka fanomboana mamy izay Andriamanitra manakam-pahasoavana ny amaly fitianao dia mitombosa dia mitombofa soavana trany halleloia hoy isandala hoe halleloia nafinaritra be ny androany isaonan'Andriamanitra fa nomeny Jesosy heribera anaovana ny azy na somary fomaraina be azy halleloia amen be pastera nankasitraka indrindra tamin'ny tsodrano mamy be halleloia tsisy isaorana za dia misaotra an'Andriamanitra fa anatin'ny tsy fahasalamana ny vadiko tsy nahita docteur libre zay fa
dia somary sendra dokotera gazy malagasy nandray asa tany amin'ny urgence nafinahitra ny fandraisana aleloia dia mirary fahasalamana ho an'ny vadinao ranam-paviliana amin'izany tsy fahasalamana zany afinahitra ny tontolo andro velon'aina soamantsara ozy izy rahalaalain voninahitra ho an'Andriamanitra aniversaire ny vadiko androany aleloia ndao irabany vadiny ranam-bavintsika erikarako koa tsika tahiny tompo dia mirary soa ho ela velona ho mampahasalamana sy fahasoavana ny fitahiana sy heritsaina herim-batana na rerim-panahy amin'ny fiatrehana ny adidy aman'andraikitra dia mitombo fahasoavana tompoko tahiny Jesosy ihany koa voninahitra n'Andriamanitra fa nilamina tontolo andro aleloia tahiny Jesosy Côte-d'Aléonie Tsiriam-Boaramiel ozy izy Fabiola voninahitra n'Andriamanitra rery ihany mankasiay aveko avitsona vavolombelona mankasitraka tahiny tompo sotra zokitody nafinahitra ny journée fa nahatratra ny andro naterahany ireo ray aman-dreny ndakotsika rabany ray aman-dreny mafinahitra ny anazy ny ray aman-dreny ny dada sy mama ny samy anniversaire ny androany halleloia 5 février anniversaire ny ray sy reniny ranavavitsika Marisao dia rary soa ny ray aman-dreny kotsika ho lava andro iainana ho lavitry ny tsy fahasalamana sy ny olana isan-karazany fa dia ho tahin'ny tompo hitombo andro iainana anaty fahasalamana heritanjaka sy fifaliana fiadanam-po filaminantsaina fahasoavana sy fifaliana ary fahasalamana sy fitahiana ho an'ny ray aman-dreninao ranabavy Marisao halleloia misaotra ny Jesosy mampifakahita tamin'ny pasteur sy rahavavy mampionina indray omaly sady nahazo vavaka halleloia mihitsy matoky ranabavy fleur io adray koa faly be mihitsy nahitanao kadaka malala tahiny Jesosy zamina kamaradiny Jesosy mpandresy dia alaina Jesosy malala fa tena tsara ny journée androany ozy izy ranabavy soameva ny aina mahely soa Italia tonga soanareo mafinaritra daholo miarabanareo rehetrarehetra fampirary soa ianareo izay rehetra tratra ny anniversaire androany dia miraritsika soa daholo tia narakoto azaka eto France tahiny Jesosy fity firija zany hoe tsy nivadiko ny salama fity firija fa nivady ny ranabavy artisanay de Madagasikara fa tsy nivadiko akory za voninahitra n'Andriamanitra mba salama tsara izy eo ambony eo halleloia n'Andriamanitra ny voninahitra tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra halleloia arabaina daholo tsika rehetrarehetra zay daholo kamba Verselina efa nalabaiko teo ihany koa tsy Jesosy Marisao Jesosy noeriko voninahitra n'Andriamanitra fa mirotsaka ny fahitapity tonga zao mahatsara koa ny karama halleloia Jesosy noeriko arabaina tahiny tompo izy koa Tsiriam-Boaramiel France Mbotsilda Koety halleloia bon anniversaire daholo zany nareo fanao bon anniversaire io nareo dia tahiny tompo antsika mianakavy zaotritsika aloha melo an'zatra eto ndolotsika mba heno izy anankiray halleloia dia ataontsika ity iray ity ho voninahitran'Andriamanitra halleloia atao mivoninahitra n'Andriamanitra tsika amin'ny alalan'ity iray ity mba mahafinaritra mory avy anaty mpihira anankiray lotsika ity tompoko vavy Adelina satria efa nodomandro moa izy fa izy dia tena olona pekoaka sy mpame voninahitra n'Andriamanitra dia saika anirany rehetra mihitsy mahafinaritra be daholo tena mpakafiany zany hatramin'ny mbola fahatandrona sy fahazazana ndao mba enotsika tirite eo makomanantsika makany amin'ny toriteny dia ndao ame voninahitra n'Andriamanitra ndao asandratsika n'Andriamanitra amin'ny tira ity no voninahitra ataontsika rehetrarehetra Asanda trafoni anarana mpanjakako aritu isaurana mandakizayana Jesus
anzara lua quito tani sirajiza yana ari yana vireri wani trumbutuju nifuku pero fiti abana tujuana ari tefe amuari tukwa initi tuala from the truth of fiti abana manu child fiti abana Jesus, Isaurana Mandakiza Yana Nuturana Pichavana Chavana Marina Mandakiza I am Nuna Fuina Galuni Say the papa tesana isuli satufari watu Say the papa tesana isuri satufari watu nifukufenu fiti abana tujuana ari tefe amuari tukwa aiki tuala from the truth of Fitiaba Manuchai, Fitiaba Laura, Tesosio, Isaura Nangakiza, Yana. Batsika mihitsy zany hoe Jesosy tao an-danitra tao manidina tety an-tany mba hisolo zao sandratsika ny anaran'izay fanjakatsika Antara dua tani sirajiza yana ari yana vileri wani trumbutuju
Nisifufeni fitiabana tulwana Karitefe Omuari tukwa ititubala From the truth of fitiabana Manuluchaya fitiabana Jesus Isaurana manyakiza yana Nuturana fitiabana marina manyakiza Ainuna fuina Utangalunite pisa peruka Patupuni tupiana Nandauni lapani laina Kanepa sana kamalala Sadi malini Inini na tetiana Iseja papa tesana Isuli satu fare duatu Seja papa tesana, isuri satu pare duatu. Jesus, nifukufeni fitiabana tulwana haritepe. Omuari tukwa aitituala. From the truth of fitiabana manchaya, fitiabana uwa. Jesus, Isaurana manyakiza yana. Halleluja. Mahafinaritra le hira mahafinaritra tena atsiarovako ny fahatanorako tanteraka mihitsy izany hira izany tamin'izany zay tamin'izany hira izany nalaza amin'iny Mbato mitsangana iny zay mpanao beloty malaza tamin'iny toerana mihitsy zay taloha dia manenjika efa alina ny andro dia manenjika manenjika poto mirehatra dia izany hira izany no mba tsaroako mba tena tsaroako tao ambavanay tamin'izay satria nalaza izany hira izany tamin'ny izy nareo mety fantadreo tamin'ny taona firy no mety tany amin'ny tamin'ny taona firy izany hira izany zao tany amin'ny tamin'ny taona firy tany nalaza tany amin'ny taona 3 tany angamba raha ny fahatadiavako azy 3 4 tany dia izy indray nodimandry tsy haiko na tany amin'ny izy mety mahatadidy mety tany amin'ny 4 tany 1996 tany 95 tany ho any le hira fa izy ny maty ohatrany tao aoriana kelina izany koa raha tsy diso ahako matoritory fo be le hira mahafinaritra be le hira misaotra antsika mianakavy misaotra anareo mankasitraka ny hira raha antsika aloha andeha hanao hiri-toriteny tsika possible 97 tany izy ny maty
dia tena mahafinaritra fa dia anisan'ny mpiro evangelika tena nahafinaritra, tena tsara hira ary ny dia mpiasan'ny zanany koa moa zany satria tsika dia tena mbola miaina zany hirany zany atao hoe groupe les Adeline zany. Raha natozy moa dia mpakafy les Adeline izy isako mangatakio izy dia les Adeline ny azy ny tena mba fangatahana. Alleluia. Ataontsika hieno toritentsika izay rahantsika amin'ny ranavavitsika Soameva. Soameva nitondrantsika anatin'ny ten'Andriamanitra androany dia andao ary ho ampandrosotsika avy hatrany izy hitondrantsika anatin'ny ten'Andriamanitra. Voateraka mihitsy ary izy tamin'izany izy. Tompo hoe manampitsoa ndamy 97 izy amin'ny maty tampoka izy neny Charline. Mbola tsy nanambady ho Marie Jaune maty izy. Palahelo tamin'izany Toare lasaritsika ampandrosotsika izoky Soameva. Alleluia. Tasolory avana. Na tsy ny aminareo fa ohatrany misy zavatra kely. Mbola mety ve ny any aminareo any raha afako? Na tsy aminareo fa misy ohatrany zavatra ohatrany tsy mety kely ny aty amiko aty. Nareo mbola maheno anahy tsara? Ohatra miraikitra be tampoka ny aty amiko aty mety ozy izy nareo rehefa maheno nareo dia izay ny zava-dehibe. Mety tsara ozy izy ny asina mankasitraka anareo. Sao tsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra andao ampandrosotsika ary ranavavitsika Soameva. Izy nitondrantsika anatin'ny tenin'Andriamanitra androany dia meno finaritra dia rehefa vita moa ny toriteniny dia mivenona eto takany mahazatra mamelaperatra ny tenin'Andriamanitra. Soameva anao ny fitenenana tahiny tompo. Tahiny Jesosy pastera mikasitraka ny manome fitenenana. Tahiny Jesosy tsika rehetra mbola tafavory eto amin'ny fandarina andramokazao amin'izao takariva amin'izao vavaka fiambinina izao. Horesintsika ny toriteny izay ntsika mampahery eto androany rehefa malala dia ho hitantsika ao amin'ny Lioka 7:1-12 ka hatramin'ny 15. Luc 7:11-15. Ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ny soramandry moa, ny nananganan'i Jesosy ny zanakilahy ny mpitondra tena tao naina. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary taoriana kelin'izany, Jesosy dia nakany an-tanàna atao hoe Naina. Ary nanaraka azy ny mpianany sy ny vahoaka betsaka. Ary rehefa mbiteo ankaiky ny vavahadin'ny tanàna izy, dia indro nisy fatin'ny lehilahy anankiray nentiany vahoaka, izay zanaka lahy tokana ny reniny, sady mpitondra tena vehivavy. Ary nisy vahoaka betsaka avy tao an-tanàna nanaraka azy. Ary no nahita andray vehivavy ny tompo, dia onena azy ka nanao taminy hoe aza mitomany. Ary nanatona izy ka nanendry ny tranovorona, dia nijanona izay nilanja. Ary hoy Jesosy, ry zatovy, hoy izaho aminao, miarena. Dia niarina ny maty sady niteny, ary dia natolony amin'ny dreny. Amen. Ry afa malala,
Hitantsika io teny io. Hitantsika ny nataon'i Jesosy tamin'ilay vehivavy. Ka za miteny aminao eto ry hava-malala, mety ho very hevitra anao amin'izao fiainana izao, na koa tsy mety mandroso ny fiainanao, tsy mety mandroso ny asanao, mety tsy mahita vokatra anao ny fiainana, mandeha miasa anao fa mety olana sy zavatra mikorontana hatrany no hitanao eo anoloanao ry hava-malala. Fa za kosa eto mampahery itsika rehetra, Andriamanitra eto ry hava-malala dia mampahery. Ary ny tenin'Andriamanitra ry hava-malala dia fanafody lehibe eo amin'ny fiainana. Ry hava-malala, izany teny izany dia nitranga tamin'i Jesosy. Raha nisy vehivavy nitondra tena, tao voalazan'ny Baiboly teo iny. Izany hoe vehivavy tokana tsy manambady izy iny. Ary ny zanany io koa tokana nataony hoe ho azo antenaina eo amin'ny fiainana mba hanampy azy. Kanefa ny zavatra nitranga ry hava-malala, maty ilay zanaka lahy tokana ity. Tonga tao an-tananan'i Jesosy, dia nifanena tamin'i Jesosy ka nahita azy nitomany Jesosy. Ka rehefa nahita azy nitomany moa Jesosy dia niteny azy nanao hoe aza mitomany. Hitan'i Jesosy ity fahorian'ny vehivavy ity ry havana. Ry havana, raha mandray izany teny izany atsika, reso ity teny ity modely eo amin'ny fiainanao ry hava-malala. Raha manana zavatra mifandritaka na fanataka amin'izany teny izany anao androany ry hava-malala, mety maty angamba ny fidiram-bolanao. Tsy fantako, anao malala ny problème misy aminao any ry hava-malala? Tsy fantatra ny aminao any. Mety maty fitiavana anao, mety maty fitiavana ao tokantrano, mety maditra ny zaza, maditra ny vady. Ry havana, za miteny aminao eto androany, ianao miadirery io mikorontana, sahirana, ka androany milaza aminao ry hava-malala, dia hoza aminao hoe anangana ny fiainanao Jesosy. Hitondra fiadanana eo amin'ny fiainanao Jesosy ry hava-malala. Jesosy mihitsy dia efa nilaza nanao hoe izy ny fananganana ny maty ary ny fiainana mandrakizay. Ninona maty eo amin'ny fiainanao androany ry havana? Na mety fidiram-bola izany. Tsy fantako, anao tsika mety mivarotra, hoe mivarotra charbon zany par exemple, asa taloha zany na tsika malafo. Anao ry hava-malala malafo eo amin'ny 10 gony isan'andro. Amin'izao kosa zara raha mavarotra na iray aza tsisy tombony. Ry havana, maty mihitsy ve ny asa ara-bola, ny problème betsaka, ny vidim-piainana ity miakatra. Tsisy izay tsy mitaintena nefa kosa ry hava-malala, io tsy vitantsika samy rery io problème betsaka amin'ny fiainana zao, indrindra fa amin'izao fotoana zao. Fa androany resy latra za eto ry hava-malala. Izao miteny aminao izao ry havana, ndaontsika andray an Jesosy. Fa anao asa mahagaga eo amin'ny fiainana izy ry havana. Anjakao am-ponao izy, ampidiro amin'ny fiainanao i Jesosy Kristy Andriamanitra velona. Anangana ny zavatra efa nieritreretinao hoe efa maty io, efa tsy ahitana hevitra. Reraka isika amin'ny fiainana fa androany te hiasa amin'ny fiainanao Jesosy. Jesosy Kristy Andriamanitra velona, tian'i Jesosy ianao ry hava-malala. Tian'Andriamanitra hiavaka manodidina mihitsy aza ianao ry havana. Miantso anao Jesosy ry hava-malala, ranadamalala, raha vavy malala, ry hava-malala rehetra. Reso Jesosy ho tompo sy mpamondry eo amin'ny fiainanao ry havana.
atolory an Jesosy miadinao rehetra. Aza miady ireritsona eo amin'ny fiainana fa tsy vitanao samirery ry ava-malala. Ny aretina izay efa nandaniam-bola, ny aretina izay efa nandehanana taty à gauche na taty à droite tsy nahitana vahaolana. Kosa za miteny aminao ry ava-malala, misy solution ao amin'ny Jesosy Kristy Andriamanitra velona. Fa za dia mijoro eto anatrehanao mba narary ihany ity soameva ity tamin'ny taona nanomboka voateraka narary efa tsy nahitana mpanafody, efa tsy nahitana fanasitana fa niteny dokotera efa tsy sitrana mandra-pahafaty soameva nirina. Fa kosa nandray an Jesosy Kristy ho tompam-pamonjy na mpandrosoako tamin'ny fiainako na mpandrosoako tao am-poko na ampisehoany zava-mahagaga za fa velona i soameva. Nafaka ny aretina rehetra. Izany hoe niresiko Jesosy, niresiko Andriamanitra, niresiko Jehovah Ray Malala teo amin'ny fiainako, niresiko fanahy masina. Nanamasy tena ry ava-malala. Nesorina zavatra rehetra tsy asan'ny tanan'Andriamanitra, raha n'izay mety alàna na làna ny rehetrarehetra. Ary kosa za miteny aminao ry ava-malala, misy vavolombelona maro talohan'ny fiainako nandresako an'i Jesosy. Misy nahita maro ny mpiandra-mianatra rehetra, ny manodidina rehetra zao gaga satria sitrana i soameva. Tsy za rery ihany no sitrana fa na zanako koa aza teo narary. Zanako tsy olo nivavaka fa zany nivavaka ny namasikena nanao rehetrarehetra zay rehetra sitrapon'i Jesosy Kristy, sitrana koa zanako. Izaho miantso anao ry ava-malala, ao amin'ny Jesosy ihany ny vahaolana tena tsara. Ao ihany ny solution. Aza mitanodrika intsony, aza mitomany. Efa ela zay nampitomana anao ry ava-malala, efa ela ny ranomasy zay. Tena aminao za hoe ity vehivavy mpanano tena ity, aza mitomany ho Jesosy. Hitan'i Jesosy fa fahoriana nitomany be izy, nalahelo tao anatin'ny vahoaka betsaka satria nifanina tamin'i Jesosy izy rehefa avy eo. Maty ny zanany nifanina tamin'i Jesosy izy. Ry ava-malala, hainy Jesosy ataony zavatra rehetra. Hainy ny manasitrana raha marary ianao. Na ny zanakao, na ny fianakaviana, na ny vady, hainy manasitrana an'io fa tolory azy ny fonao ry ava-malala. Tsisy zavatra tsy hainy ataony zany. Resy Jesosy ry ava-malala. Jesosy dia tonga niantso anao izy. Androany amin'ny teniny izay natao tety amin'ny lioka toko 7:15 ry ava-malala. Dia na inona probleminao, na inona problema efa maty, na inona raha zavatra efa hitanao maty eo amin'ny fiainana, enitsika eo amin'ny Jesosy. Mety asa trosa izany efa mitaky mihitsy inona ny tompo-trosa hoe avy midio ny fanananao fa za mila ny volako, mila averinanao ny volako. Mety efa very-hevitra, mavesatra ny fonao, mavesatra ny sainao ry ava-malala amin'izao fotoana izao. Nefa kosa tsy ho vitantsika samirery izany. Nefa kosa aza manamafy ry havana. Fandao anatina ny Jesosy Kristy tompo-pamonjy. Aza miteny hoe efa tsisy hevitra, ndao fa feno fitahiana ao amin'ny Jesosy Kristy tompo Andriamanitra velona, feno famonjena amin'Andriamanitra velona. Efa nanolo tena teo ambony azo fijaliana izy noho ianao ry ava-malala. Aza mandeha irery zany tsony, aza mandeha maka hevitra gauche, maka hevitra droite, mandeha ampisiki, mandeha amin'ny bedarabe, mandeha manompo sampy. Na misy aza hany fa faverezina ny anao rehefa avy eo ry havana. Fa rehefa miala ny Jesosy Kristy tompo-pamonjy, miala ny Jehovah Andriamanitra, miala ny fanahy masina,
Ifafahaverezana ny zandry ava-malala fa aoka tsika natona anome fotsika an'Andriamanitra. Tsy vontanan'ny Jehovah-Andriamanitra fa mahavonto tsy laldalovany soviny fa mahare andramoka zaho fa tsara Jehovah. Mankasitrika Jesosy Kristy tompo mpanjaka tompony sabata ho anao reriany idera sy vonatra fa ho anay kosa fitahena fahasoavana valimbavaka. Alleluia, amen. Alleluia, mankasitraka. Fankasitrahana feno fanambavy-soameva. Alleluia. Mahafinaritra be ny toriteny. Sa hoana izy nareo? Mahafinaritra be ny toriteny. Andriamanitra malifitianao dia mitombosa dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Alleluia. Nahery zay meno ny témoignage, maheno zay meno ny toriteny. Mahafinaritra soameva dia toy izy foana mahereza ianao. Saotra antsika koa mankasitraka azy fa mampaherendra vonana ny fankasitrahana izay ataontsika dia tahin'ny tompo. Alleluia. Nisy fotoana antsika efa nitorana izy teo matetika. Eto amintsika moa matetika efa misy teny miveribirina ihany. Amintsika nitorana izy ity farany le somary nizatra nampimepy mihitsy. Raha tadidinareo ilay miarena kodo dia voatonan'ilay vatapatiny lohany fa tsy hiditra amin'izay indray tsika androany. Alleluia. Zavatra hafa indray nijerentsika androany. Alleluia. Ny ten'Andriamanitra hoe Luka 7:1-7 ka hatramin'ny 7:20 no vakitsika androany. Ny soramary dia nananganan'i Jesosy sy ny zanak'alahy ilay mpitondra tena tao 9. Alleluia. Ny ten'Andriamanitra hoe aminaran'i Jesosy ary taoriana kelin'izay, taoriana kelin'izany dia nakany amin'ny tanàna atao hoe 9 Jesosy ary nanaraka azy ny mpianany sy ny vahoaka betsaka. Ary efa vita akaiky ny vavahadin'ny tanàna izy dia indro nisy fatin-dehilahy anankiray nentina hivoaka izay zanak'alahy tokany reniny sady mpitondra tena raha vehivavy ary nisy vahoaka betsaka avy tao an-tanàna nanaraka azy. Alleluia. Atrantsika eo aloha. Zao zany no sary hita. Niala avy any Jesosy. Avaiza moa Jesosy io misy ohatra hoe ataoriana keliny zany. Zany hoe misy ray kely io dia niampitson'iny. Ny andro talohan'io zany Jesosy ilay nifanotofany vahoaka. Ilay niteny tamin'ilay kapiteny izy hoe nisy ilay kapiteny niteny taminy hoe marary mafy ny mpanompoka fa tongava. Dia ilay nisy niteny hoe aza manirana ny tompo aza manirana ny tenanao ianao fa tsy hoendrika hidiranao ny ambanin'ny tafontrano. Dia ilay niteny fotsiny Jesosy dia sitrana ilay lehilahy. Dia ny ampitsony indray zany hoy izy Jesosy hoe vitsy zay fanasitranana marary andao hiditra amin'ny lanin-dalina kokoa. Ary fantatry Jesosy ny toerana lehany. Ny toerana lehan'i Jesosy dia tanàna kely anankiray atao hoe 9. Izavy izy mananarana hoe 9 eto. Fa tsara be zany anarana hoe 9 zany. Ny dikan'ny hoe 9 dia hoe mahafinaritra na koa hoe misy fahatsarana, misy hatsarana. Mahafinaritra, hatsarana, afaka miteny andikanan'ny teny hoe 9 daholo zany. Zao ny zavatra nitranga. Andeho any amin'ny tanàna atao hoe 9 Jesosy. Io tanàna 9 io dia tanàna mahateo tiby araka ny anarany mihitsy. Alleluia. Tena io tanàna 9 io dia tanàna kely anankiray kely izy io fa mahafinaritra be mihitsy. Misy avoana zay eo akaikiny. Dia izy io tanàna ao anaty ohatry ny hoe izy ireny tanàna ny Madagasikara ohatrohatro izany ohatra hoe ny moa ilay tanàna eo akaikina Pasapito ao ambany eo daholo ilay vila rehetrarehetra. Izy moa ny tanàna iny Soavim-bahoaka. Aty ambony aty ny lalana aty amin'ny fasambahiny aty amin'ny Anjanahary dia misy tanàna ato ambany ato. Soavim-bahoaka ny anaran'io tanàna io. Vila daholo ny ao ambany ao. Ny tanàna 9 dia ohatr'izany. Ao amin'ny toerana ambany ao izy
dia tazanina avy ety ambony dia mahateo vonona, mahateo ty, mahafinaritra be mihitsy. Tanàna kely fa mahafinaritra be mihitsy zany tanànan'ny aina, tanànan'ny aina izany. Alleloia. Jesosy zany ny ainga avy any miaraka amin'ny mpiarany dia miaraka amin'ny vahoaka betsaka. Jesosy zany misy cortège, misy gropin'olona anankiroa zany eo. Dia jerentsika ny gropin'olona ray, ny cortège anankiray, Jesosy nitarika ny cortège. Dia inona re toepon'ny olona ireo? Olona falifaly, miramira, satria miaraka amin'ny Jesosy zany reo olona ireo zany le olona taverina amin'ny heriny daholo, olona avy narary reo, olona avy nonina reo, olona avy niadi-tsainy reo, olona avy jambo reo, olona avy mona reo, olona avy nalemy reo, afa-tsangana, olona mpangataka reo ny ala tamin'ny fahantrana, boky reo ny nadio, reo zany olona avy tany amin'le ratsy nakany amin'ny tsara, ary manaraka ny Jesosy, hoentin'i Jesosy aiza ho any amina tanàna mahafinaritra. Tanàna kely tsy mitovy amin'ny habean'izao tontolo izao fa tanàna kely fa mahafinaritra. Izao tontolo izao ty ny devoly ny tena hoe meko anao ny fanapahana amin'izao tontolo izao. Izao tontolo izao dia anapahan'ny devoly, ngeza, malalaka, fa tsisy endriny. Fa Jesosy rehefa mitondra ny olona, hitondra ny olona ao amin'ny tanàna kely atao hoe naina, mahafinaritra, mateo-ty, feno hatsarana. Miaraka amin'ny Jesosy nge rehefa nahitan'i Jesosy ao amina tontolo anankiray, tena hoe kely sika, fa misy fifandraisana aminy. Tontolo kely fa mahafinaritra mateo vonona. Alleloia. Taky ny ahoana moa ry havana ny fifandraisana eo amin'ny mpianakavy rehefa mipetraka amina trano kely? Ko tsy mifankahita daholo, mifandonandona kely eo daholo, dia mifampiresadresaka dia mifankahita. Taky ny ahoana rehefa amin'ile trano ngeza be, ary lavitra be, ary ny chambre ny sasany dia ary ny sasany dia samy miany amin'ny chambre mangatsiaka ao an-tokantrano. Jesosy mitondra anao, mitondra an'ireto olona ireto hiditra any amina tena hoe toerana misy intimité miaraka amin'Andriamanitra, miaraka amin'ny Jesosy. Hoentiny any izy andeha hiditra any, vahoaka betsaka, iny ny gropy anankiray, iny ny andian'olona anankiray, tonga dia hitana mihitsy misy fifaliana, mety miramirana, mety mira fiderahana, falifalitana hoe olona falifaly daholo, reny nidina avy any andeha hiditra ao anaina, hiditra amina toerana mahafinaritra. Zany no miaraka amin'ny Jesosy, entin'i Jesosy amin'ny toerana mahafinaritra. Fa zao andiny faharoambinifolo, ary rehefa mbe teo akaiky ny vavahadin'ny tanàna izy zany hiditra, iry nisy fahatin'ny lehilahy anankiray nentina hivoaka, izay zanaka lahatokany reniny, sady mpitondra tena raha vehivavy, ary nisy vahoaka betsaka tao an-tanàna nanaraka azy. Nisy cortège ray indray koa zany mifanena. Fa izao indray, io cortège io indray elohavana fahafatesana, elohavana faty, dia manaranaraka ao olona mitomany sy ory sy mitanondrika daholo. Mifanohitra amin'ilay cortège niaraka amin'ny Jesosy retsy falifaly, tena feno fidana, feno fifaliana, voavy narary, voavy sitra, nisy avy maty ary no nitsangana. Fa reto indray elohavana fahafatesana, dia alahelo ranomaso, tomany sy nanaranarakao. Ny cortège ray zany tarihan'ny fahafatesana, dia ny cortège ray tarihan'ny fiainana. Alleluia. Hoy ny ten'Andriamanitra, Jesosy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ny mitarika an'ilay cortège ray zany fiainana, dia mitarika an'ilay cortège ray fahafatesana. Aiza amin'ireo zao zany ny cortège misy anao, raha zao ianao ny anontaniana. Ianao ve le olona tena kivy amin'ny fiainana?
ianao ve le olona tena resy amin'ny fiainana, le tena mitanondrika sy mitomangy, vatapatiny melo lalana anao. Andeha ho aizy ireo olona ireo, avy tao amin'ilay toerana tsara, avy tao anaina, andeha hivoaka, zany hoe miala amin'ny zone de confort zany ireo olona ireo. Tena miala amin'ny toerana tsara dia andeha ho any am-pasana, andeha andevina, na ny akanjo anao van'ireo ary mety maintimainty tamboliny endreto dia endreto fotsifotsy mamirapiratra daholo. Misy fifaliana. Reto tonga dia misy ranomaso. Toerana aiza no misy anao amin'ireo. Reto le niaraka tamin'i Jesosy, hitanareo le olona voavy sitrana, le olona vo andeha hanomboka fiainana, le olona vo tena hoe voatapaka reny ny fatorany demoniana nitra ny taona maro. Olona afaka, tena miramirana manana ny fahasambarana ange zany ray avana. Reto indray tahaka n'ireny liona sy voromahery, rehefa ny liona sy ny voromahery no reraka, efa antitra, dia mandeha mivoaka ny tanàna izy, miala ireo biby be dia be miaraka aminazy izy, dia mandeha manary tena ny alavitra be any. Ny voromahery miakatra ny ambony vatolampy ara-batana ihany izy amin'ny maty. Tentanao androany groupe izy amin'ireo misy amin'io. Le miala eo amina tena toerana mahafinaritra dia hitanao mihitsy mipotika hoe za mitena ndao hivadika cortège. Someva zao dia efa ty amin'ilay cortège-ny Jesosy avy narary sitrana. Ny zava-mahafinaritra dia zao, hoy ny tena hoe tahaka ny andarako ny volana sy ny kintana sy ny masoandro, tahaka izany koa ny andaran'Andriamanitra ny fiainan'ny reto olona rehetrarehetra. Satria izao nifanena ry zareo. Alleloia. Nifanena teo am-bavahady. Raha izay ny lasa aloha, na somary tara Jesosy, dia nitodidona ka ny am-pasana ny lalina dia nitomany dia mosoara atao betsaka, ambolo betsaka ny ranomaso mba latsaka ao am-pasanao. Raha ny fandiso kely fotsiny, tsisy ninona ny ova ny fiainana. Fa Andriamanitra ry havana mandahatra ny minitra sy ny sekonda sy ny volana sy ny kintana, ary tsy mbola nisy nataony ny fandona ireo. Taon'Andriamanitra mifahay miresaka mihitsy ny volana sy ny masoandro hoe fandembindembitsika amin'ny rahalahy. Aleo hiditra kely indray aloha za fa alina ny andro. Eny ary fa dia rapiso indray tsika meone. Alleloia. Tahaka izany ny nandaminan'Andriamanitra ny programa teto. Ary rehefa mbita eo akaiky ny vavahadiny tanàna izy hiditra, ny faty hivoaka, mifanena. Ny zavatra hitan'i Jesosy voalohany dia zao, raha vehivavy. Iza moa ty raha vehivavy ty? 14 ary noho ny nahita ny raha vehivavy ny tompo, dia onena azy. Onena satria mahonena. Tsy mila nasiana soratra hoe mahonena, fa voajerena fotsiny ny fiainany dia mahonena. Misy fiainan'olona tsy mila tantaraina, fa voajerena dia mahonena. Ary ny olona mahonena dia ny olona tsy manana n'Andriamanitra ao amin'ny fiainana. Zaho mahita olona be dia be ao amin'ny Facebook eo, tena variana mijery an'ireo olona. Mampisehoana daholo ny fiainana, dia isan'andro izy mahita zavatra mivoaka eo, isan'andro izy manana zavatra ho porofony hoe tena tsy misy oatra azy. Dia izao ny amba zavatra hitako mahita an'ireo dia malahelo. Izay tena mahantra re tiany olona tony. Mahantra ry havana ny olona ohatr'ireny. Tsy manam-piadanana ry havana ny olona ohatr'ireny. Le influenceur moa filaza azy. Na tsy influenceur koa fa olona daladala ho azy dia te halaza, dia te hampalaza ny tena, dia miantsy ady amin'ireo dia mampiseho fiainana. Mijaly ny olona ohatr'ireny. Aza mba manao ohatr'ireny nareo fa tsy hanana-piadanana ireny ry havana. Zany hoe ny olona ireny zany tena mireharesy hoe
tena tsisy oatrazy fa raha mpanompon'Andriamanitra mijery an'ireny zay tsy fantatry ny loatra eny dia mahonena reny olona mahonena raha vehivavy satria zao voalohany indrindra efa manano tena izy io ary le maty io tsy izy akory fa zanany lahy tokana hainao ve zany hoe zanaka lahy tokana zanak'ireny lahy tokana misy mpanao baolina malaza iny zao miliardera efa lehibe ohatr' izy ny mamany mbola miara-mipetraka amin'izy menakavy ny vadiny aza tsisy ratany na dia miara-mipetraka aminy fa ny mamany miara-mipetraka aminy dia antony izy efa maninona kay mamanao miaraka aminao foana ny tokantranonareo fa maninona dia izy hoe fony izay tsy nanana ninina ozy izy dia io reninay io izy izy ny asa mafy nanao izay nahatafitanay zaho izy ny tena tamin'io indray andro any ny mbola anankarentsika dia tsy ariko ny eny dia io renin'izy io mandeha naizana izy dia miara-mandeha avion aminy miara-mandeha jet privé aminy miara-mandeha tomobile tsara tare aminy vitanany miaraka amin'ny foana io iakinan'le reny izy tsy mahantra le reny tsy sahina satria zanany tena natafita ity raha matoty isika mba te hanao ohatr' izany ihany koa hoe iza moa ny anteherany tsy le marocain ka tsy le marocain le marocain koa le soratany tamin'ny reniny daholo fa nanany fa i Cristiano Ronaldo le nyteneniko teo le portugais iny miara-mipetraka amin'ny mamany taeto miaraka amin'ny foanany mamany mba tsy te ohatr' izany ty lehilahy ty vehivavy ty io ny ankinany tsy manana fatsiny izy tsaroako ny misy namako izay ry avana nodimandry ka mamany izy io mifakazo be amiko mihitsy rehefa tonga ka mbola tsy namako anarato ty voninkazo be zay dia miresahany voninkazo anefa za tena tsy ao anatin'le voninkazo mihitsy resahany anazy zao ty rato ty voninkazo ty rato tena lafo vidy be ty fa vao mipoitra amin'ny masoandro raha dia avoakako izy fa vao mitady isy avy dia miresaka amiko tantarany momba le voninkazo io zany feo tsisy anina fantatra le voninkazo nodimandry le namako lasa ny rano tsy nahay nilomano dia nilalao rano dia maty fa vaky ny fokony hitan'izany mamany namako izany ary ny tena loza volana vitsivitsy talohan'izay ny zandro ny namako io koa maty ao anatin'ny heritao zany zanany lahy roa ary le zanany lahy anankiray le namako tena iankinany tena mifampiankim-po aminy sy mikarakarana azy tsy mahafoy azy ao dia tsaroako ty raha matoty ty vehivavy manano teny ty tsy nanana afa-tsy io izy ry havana tsy nanana afa-tsy io zazalahy io izy ny fahantrana efa eo ary tamin'izany fotoana izany dia nanantanina ny mosary izany hoe zao zany tandondomondotsy izy manambana azy ny fahantrana manambana azy ny mosary zany rehetra zany nahaory azy fa amboniny zay rehetraizay ny zanany lahy tokana nandao azy ary tsisy fahoriny ohatran'izany io mandevony zanaka izany gamba fa ny zava-mahafinaritra ninona problème n'ity vehivavy ity ny fanena tamin'i Jesosy izy ny fanena tamin'i Jesosy izy ireo loza mampahery anao ihamo amin'izany ratsy izany no nahita ny vehivavy ny tompo dia honena azy fa kiny Jesosy any amin'ilay vehivavy fa tena mampalahelo ny fiainana tsy nanana afa-tsy io izy mety very zavatra no napotika zavatra izany hoe tsy nanana afa-tsiny ry havako mahonena ianao fa ny zavatra tiako tenenanao amin'ity androany ity dia izao mifanena aminao amin'ny alalan'ity tenin'Andriamanitra ity Jesosy ianao hivoaka ny vavahady miala amin'ny zone de confortnao ianao hirohavana fahafatesana ny fiainanao izany hoe misy fahampitehana mananotanina anao
fa za miteny anao mbola misy ny vaolana na de efa eo ambavady azy ianao ny ifanena amin'i Jesosy, mangatamba ifanena amin'i Jesosy. Zay fotsiny aza mangataka zavatra be dehibe ataovy zay ifanenanao amin'i Jesosy. Fanena tamin'i Jesosy izy, ny zavatra nitranga voalohany onena azy Jesosy. Jesosy onenanao zany zavatra aby zany, tsisy azo ampitaina amin'izany. Raha onenanao ny taontaonanao, onenanao ny dadatoanao, onenanao ny filoham-pirenenanao, misy zavatra mety azony atao fa voafetra. Fa raha Jesosy no onenanao, onena tsy ho ipetrano zany fa onena hoe malahelo anao, za miteny anao fa misy azo atao ary tena misy fanantenana be mihitsy ny fiainana. Io zany no mba nanana ny zanany lahatokana dia mbola nesorina taminy ihany. Raha tsy mifanena tamin'i Jesosy tamin'io andro io vehivavy io ry havana, potika tanteraka ny fiainana. Za te teny aminao androany, misy olona mifanena amin'i Jesosy indray mandeha indroa intelo, tsy mety tafaray amin'i Jesosy. Fantaniana apetraka aminao impiry tafahoana tamin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny toriteny ianao dia teto amin'ity fandaharana ity fotsiny andro. Tsaroako nisy olona nentinay ambavaka izay taloha. Nanana olana be izy ireo. Za moa tandany efa trosa dia izy indray tratran'ny trosa dia haiko tsara mihitsy moa mampahery olona momba ny trosa io. Anisan'ny mba mety fahameza-pahasoavana ny men'Andriamanitra mihitsy amin'ny mampahery olona bokan'ny trosa zany. Sy ny torohevitra manarakaraka an'izany rehetrarehetra. Ny fanena tamin'i Jesosy zany olona izany, fanena tamin'ny tenin'Andriamanitra mety nambavaka. Fa tsy resy lahatra mihitsy azy hoe tamin'ilay resaka misy fahamarinana izay toriana eto zany. Fahamasinana, ny fahamarinana. Fahamasinana mantsy tsy ny fitafy ka hatramin'ny zavatra hohanina, ka hatramin'ny zavatra izay dia tsy resy lahatra azy ireo. Dia tena nangady-tsotra mihitsy dia tena lasa. Tsy fantatro ny fiainany ihany. Fandray andro ny fakahita izay dia hitako hoe mbola tsy milamina ilay fiainana. Nefa ny lamina tao aorianan'izany. Teny aminao hiandry ifanena amin'i Jesosy sy impiry ianao. Fa ity vehivavy ity tao anatin'ny tsy fisiana ninina na tena ina tsony. Mampitobotoboka fonga ry havana mieritreritra ny fiainan'ity vehivavy ity, avy mandevina zany dia inona amin'izay ny atao na misakafoanina ary tsisy. Satria hatramin'izay ilay zazalahy mamatsy ao an-trano. Mampitaitaina hoe anahoana ny toy an'ny fiainan'ity vehivavy ity, mety efa nisy ny vory tao, efa ny vory ny fiainana inona ny atao azy, ndao anaovana tsy paipaika isam-bolana io fa tsy mety tsony ny fiainana io. Zao ry havana, na dia efa eo ambavahady ary ianao zany efa eo ambavahoana ny fahampitehana. Angatao mba hifanena amin'i Jesosy ianao na dia eo ambavahady eo. Rehefa mifanena eo dia zao onena Jesosy. Dia ianao tamin'ny hoe aza mitomany. Halleluia. Aza mitomany. Tsara ingery havana zany hoe Jesosy mihitsy miteny hoe aza mitomany zany. Ary nanatiny izy ka naneniny ny trano vorona dia nijanona izay nilanja. Ary hoy Jesosy tamin'ny zatovo. Ary hoy Jesosy ry zatovo, hoy izahay aminao, miarena. Dia niarina ny maty sady ny teny ary tsy natolony tamin'ireny. Velona lehilahy. Rehefa tamin'ny ora farany andeha hitododo ho any am-pasana. No naverina dia ho takan'ilay vahoaka be dia be niaraka tamin'i Jesosy teo, nisy tamin'ireo efa saika matiny, efa maty ny tsanga, misy tamin'ireo saika potika nalamina ny fiainana. Soa ihany. Niarena hoy Jesosy. Niarina ny maty sady ny teny ary tena nitolona tamin'ireny. Ry havako. Tiany Jesosy io fiainanao io hitsangana. Tiany Jesosy hivoaka avao anaty trano vorona io fiainanao io.
nahoany ianao no hitodotoany am-pasana, nahoany ianao tsy mety hijanona kely hifanena amin'i Jesosy eo am-bavahady. Ny isan'andro isan'andro ianao dia mihaona aminy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Tsangana raha lehilahy dia niverina niditra tao an-tanàna, nanomboka fiainana vaovao be. Nitododoany am-pasana ka nibloquen'i Jesosy ny lalana, tsy makany fahatika. Midana miverina ao an'aina, midana miverina eo amin'ilay fiainana mahafinaritra, midana miverina eo amin'ilay tanàna nahafinaritra hatramin'izay. Dia sitrana, dia nitsangana. Ny zavatra efa nieritreretina rehetrarehetra teo ny eritreretiny vavy hoe izao no ataoko, izao nodrovitina ny taratasy. Tsisy ilana an'izany amin'ny toy ny fiainako. Ry havana, mifanena amin'ny Jesosy sy ny gropony ianao izao. Halleluia. Gropin'olona mitahiny ny tompo tahaka ny soameva zany hoe narary be taloha dia sitrana. Za izay mitarika an'ity fandarana ity, boka ny trosa no nafahana. Ary dia izao miverina manome voninahitra n'Andriamanitra sy mitarika anao. Tsy tokony hitododoany am-pasana, tsy mbola fotoana fandevenanao ny fiainanao izao. Tsy mbola fotoana fitomaninao ny amin'ny fiainanao izao. Mbola mifanena aminao Jesosy amin'ny alalan'ny teniny. Miantso anao Andriamanitra androany, andao hanompo azy. Miantso anao Jesosy androany, andao hanompo azy. Fa tsy misy tsara ohatran'ny manompo an'Andriamanitra raha amboko malala. Tsy misy tsara ohatran'izany hoe manana an'Andriamanitra zany. Za tetera aminao androany a. Fotoana hifanenanao amin'ny Jesosy androany. Mila miverinao anaina ny fiainanao, mila miverinao anaina ao amin'le toerana mahafinaritra, ao amin'le zone de confort, ao amin'le tena toerana mahafinaritra sy matehonina tokony hiverinao ny fiainanao. Aza vela hitododoany am-pasana ho alevina io fiainanao io, fa raisy ny fanapa-kevitra androany. Andao hifanena amin'ny Jesosy. Raiso Jesosy ho tompo mpamonjy ny fiainanao manokana, dia ho hitanao ny voninahitra Andriamanitra. Ny fiainana izy ireo tamin'i Jesosy nanova ny fiainany. Nitsangana raha lehilahy, tsy nandevina indray, niverina ny fifaliana. Halleluia. Ho aminao koa anie izany ry havako malalako. Tapitra ny tompon-tenitsika. Mino aho fa nahery ianao. Halleluia. Mino aho fa ho tsarovanao zany toriteny zany. Dia aza manaiky resy ataovy izay hifanenana amin'ny Jesosy. Ho tahin'ny tompony antsika rehetrarehetra. Tapitra ny toriteny, tapitra ny famelabelarana, izy ary mizara-pahatsapana. Halleluia. Misy aminareo ary ve maniry izara-pahatsapana? Inona ny azonao zaraina androany? Inona ny azonareo ambara androany? Inona ny nahakasika anareo tao anatin'ny tenin'Andriamanitra? Halleluia. Manana 2 minitra nareo izarana an'izany androany. Dao mpandroso ny mpizara-pahatsapana tsika amin'izao fotoana izao dia ampandrosotsika izy dia ataotsika miteny ho voninahitr'Andriamanitra. Ny tompary raha latojo, inona ary mba zavatra azonao zaraina androany hanao avy hatrany ny fitenenana izany totojo. Izao sitsika rehetra mankasitraka be dehibe anareo mianadata amin'ny toritolotra mampahela sady mikasika ny toriteny. Ny tena nahafinaritra aloha ny fitorovam-belona ny sokisoameva, tena mampahery foana. Halleluia. Dia ny faharoa nakasika anareo misy kortezy an'nymponolo eto dia ny kortezy iray ary misy ny fahafatesana, faholiana, fitomaniana, ranomaso. Fa ny kortezy iray kosa dia taresin'ny fiainana, tena hoe fifiliana, fahasambarana miaraka aminy. Halleluia. Dia olona efa alemy dia natsangana, olona efa saika ny gady ohatrinay dia tsy ny gady na raha ohatra ny sokisoameva dia sitrana. Ohatran'ny paster saika miboaka ny tosa dia benivany io raha dia mahafinaritra efa tia amin'ny kortezy
ny fifaliantsika tena nahakasika nampifalifaly anahy sady mamintina tory teny eto dia tainy Jesosy tantsika rehetra. Alleloia, mankasitraka indrindra andra-latoditsika tojo efa ao anatin'ilay cortège le midina ao any aina ka efa ao anatin'ilay cortège tena miaraka amin'i Jesosy ianao aza mialo antsony. Ao misy fifaliana, ao misy fahasambarana. Alleloia. Tainy tompo ary ampiditra olona ray vaovao hafa indray tsika. Alleloia. Andao ampandroso olona ray indray hafa tsika. Tainy tompo indray ary ranavavintsika Aingoerina Rodriguez. Inona ny azonao zaraina androany ianao amin'ny fitenenana? Jesosy pastera mankasitraka indrindra amin'ny fitenenana mankasitraka anareo mianakata amin'izany tenin'Andriamanitra tena mampahery be izany. Ena zany tena nakasika be anazy hoe tsy mbola fotoana mampodika ny fiainantsika zao fa mbola miantsontsika Andriamanitra amin'ny poazy amin'ny alalan'ny fanompoantsika an'Andriamanitra no azahoantsika tena fiainana tsara. Dia faharoa manaraka an'izay hoe ataovy izay fanenantsika amin'ny Jesosy izany fa ho ihany no tena ananantsika fiainana. Dia izay tena nakasika be anahy pastera dia mankasitraka indrindra ho an'Andriamanitra voninahitra. Alleluia, amen. Alleluia, mankasitraka indrindra anao ihany koa Aingoerina Rodriguez. Andriamanitra manankirepasoavana maro fitianao dia mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany. Ravana teteny aminao androany manao hoe andolotsika hiditra amin'ny mbola misy izara-pahatsapana. Alleluia. Dahoalitsika izara-pahatsapana. Mbola misy izara-pahatsapana hafa ao ndao ampandrosotsika ary ampandrosotsika ary Zoky Alain. Ny Zoky Alain fitenenana. Tainy tompontsika rehetra mankasitraka na amin'ny fitenenana pastera. Mankasitraka ny pastera sy ranavavy Someva tamin'ny toriteny fa mahafinaritra be. Dia ilay fijeroan'ny Someva tamin'ny vavolombelona io zany tena mahakasika be anahy. Fa teo amin'ny fiainako koa ohatr'izay koa, zaho koa lefa very, tena fa olona efa maty dia atsangana Jesosy indray dia izao tonga ny toriteny eto. Fa mankasitraka fa mampahery be ny toriteny Someva dia Andriamanitra amany fidianao dia mitombozotra foana amin'ny asan'Andriamanitra. Alleluia, amen. Mankasitraka indrindra ny rahalahy alaintsika tao anatin'izay fizarana fahatsapana izay. Andriamanitra manankirepasoavana ania hamaly fitianao dia mitombozotra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany. Sotranareo ny zara-pahatsapana zay ngamba ny mpizara-pahatsapana niditra teto androany dia andao ary tsika hihaino hira. Hiditra amin'ny fihainoana hira tsika dia ao aorianan'ny fihainoantsika hira dia hivavaka sy hivavaka ho an'ny firenena isika. Hivavaka marina fotoana sy hivavaka ho an'ny firenena. Zareo ataontsika aloha ty hira ty Jesosy tena fiainako ianao raha eo aminao androany dia tsy mba ataoko mandalo fotsiny fa tena viraisiko ho fiainako ho fiainana iainako anahy mandrakizay ianao. Tainy tompo antsika rehetra naso aloha hihaino hirintsika aloha dia avy eo tsika. Alleluia. Hihaino hirintsika dia aoriana izay tsika hivavaka ao hatrany. Mino fitratra ataontsika rehetra fiainako ianao. Samy mihiran'izany. Alleluia. Amen. Ianao tsy misy fetra, tsy afaka iaino tsy misy anao.